miarabantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao. Ny lohatenin'ny fanazavana izay hoentsika mandritra ny andro maromaro dia hoe ny fahasalamako torohevitra no arahiko. Hitantsika omaly fa vonona ny tarika antsika sy anoro lalana antsika Andriamanitra. Ahoana no fomba andrenesantsika sy ahafantarantsika ny feony miteny amintsika? Alefy sary an-tsaina anie hoe misy ankizy 10 taona milalao any an-tokotany. Rehefa afaka kelikely dia miantso azy ny reniny. Ilay zaza amin'io tsy mahita ilay reniny fa ny feon'ny reniny ihany no henony. Ho fantatry ilay zaza ve fa neny no miantso azy fa tsy olon-kafa? Azo antoka fa ho fantany tsara tsy misy ahiahy ny mahakasika an'izany. Na ahoana ary satria efa zatra nandreny feon'ny ray aman-dreny ilay zaza. Toy izany koa isika. Raha tiantsika ny hahafantatra ny feon'Andriamanitra dia ilayntsika ny mifankazatra aminy isan'andro. Rehefa mifankazatra aminy matetika isika dia ho mora amintsika ny hahafantatra ny feony. Andinika ny fomba hifankazarana amin'Andriamanitra ary isika ao anatin'ity lohahevitra ity. Mialohan'izany anefa dia manasa anao hivavaka. Ray malalo, misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famindramponao. Ankehitriny izahay tonga eo an-tongotrao dia hianatra ny fomba hifankazarana aminao. Ray mamelantsy famendrianay ary tario amin'ny alalan'ny fananao masina izahay mba andre ny feonao izay manoro lalana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 4:20-1:20. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no ahatongavan'ny soa aminao. Tena fanirian'Andriamanitra ilay mpanjaka, ilay mpamorona izao rehetra izao, ny fankazatra amintsika olombelona. Ahoana ary ny fomba hifankazarantsika aminy? Andeha jerentsika ny ohatra nomen'i Jesosy. Jesosy dia nandray ny maha olombelona rehefa tonga teto an-tany. Izao no nambarany ny amin'ny zava-bitany raha teto an-tany izy. Jaona 5:30. Raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona. Nilaza Jesosy fa tsy mahavita na inona amin'ny herin'ny tenany. Nahavita zava-magaga maro anefa izy, naharitra fakapanahy satria nanana firaisana ety tamin'Andriamanitra. Hita teo amin'ny asa fa Andriamanitra mihitsy no nitarika azy. Natoron'Andriamanitra azy izay tokony ataony, hanasitranana aretina maro. Indraindray fotaka no nampiasainy, indraindray ny teniny fotsiny. Natoron'Andriamanitra azy ihany koa ny tao am-pony ireo fariseo sy ny mpanorandalàna izay tsy tia azy. Natoron'Andriamanitra azy ihany koa ny fomba hamaliana ireo fariseo sy mpanorandalàna izay nitady hamandrika azy. Tena nifankazatra tamin'Andriamanitra Jesosy. Andeha jerentsika ny fomba nifandraisany tamin'Andriamanitra. Marka 1:5-30. Ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Voalaza eto fa ny fomaraina alina Jesosy ary nandeha nitokana hivavaka. Kisendrasendra ve sa efa fahazarany mihitsy? Manahoana lanja omeny Jesosy an'ity fotoana manokana iarahany amin'Andriamanitra ity? Andeha jerentsika ny zavatra aseho ny alina teo alohany io. Marka 1:2-3:70. Ary no ny ariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demonia maro. Izao ihany koa no voalazan'ny boky Tanamasoandro ny fahasalamana. Ny fomaraina alina koa izy ka nivavaka tany.
tsy nijanona tamin'ny asany Jesosy raha tsitrana ny farany indrindra tamin'ireo nijaly. Efa alimbe vao lasa ny vahoaka marobe ary niverina tao an-tranon'ny Simona ny fahanginana. Rehefa lasa ilay andro lava ny asana mafy dia nitady fialan-tsasatra Jesosy. Nefa raha mbola reniky ny tory ilay tanàna, ny mpamonjy kosa ny fo maraina alina koa dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Hitantsika eto fa na dia reraka aza Jesosy dia tsy niova ny orana tokany hifankazarana amin'Andriamanitra. Tsy niova ny fahazarany, na dia niova aza ny toerana nalehany, na dia nisy asa be aza niandry azy. Nanokana toerana sy fotoana hitokanana hivavaka amin'ny rainy mandrakariva izy, na taiza ny toerana nalehany, na inona asa nanahirana azy. Izao ihany koa ny voalazan'ny boky fanabeazana kristianina. Tao anatin'ny fotoana niarahan'i Jesosy nitokana tamin'Andriamanitra no nandraisany fahendrena sy hery tamin'ny fiainany teto an-tany. Aoka ny tanora hanaraka ny ohatra omeny ka hanokana fotoana hifandraisana manokana amin'ilay rainy any an-danitra marainy sy hariva. Raha mba afaka mianatra izany lesona izany mantsy ny zanantsika, dia ny mbola kely dia efa melombelomana sy hery manao ahoana, fifaliana sy fahasambarana manao ahoana no entin'izany eo amin'ny fiainana. Tianao ve ny alala amin'ny feon'i Jehovah? Mandany fotoana iresahana aminy isan'andro. Izao ny voalazan'ny boky ny dia eo amin'ny Kristy. Matetika Jesosy no nivavaka fony izy ny ara-monina tamintsika olombelona. Ny toetra maha olombelona azy no nahatonga ny fivavahana ho zavatra tsy maintsy atao sady tombontsoa taminy. Nahita fahafinaretana sy fifaliana izy tamin'ny firaisany tamin'ny rainy. Raha ilay mpamonjy ny olombelona, ilay zanak'Andriamanitra aza na hatsiaro fa mila fivavahana, mainka fa isika mpanota malemy mety maty, dia tokony hatsiaro fa tsy maintsy ilaina ny fivavahana lalandava amin'ny kafanampo. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy izay anampy anao ahafahanao mandany fotoana irery iresahana amin'ny Jehovah isan'andro. Izany ihany koa dia anampy anao hanatsara ny fiarahanao aminy isa-maraina raha efa nanao izany ianao tamin'ny lasa. Voalohany indrindra, manokana toerana sy ora tsy miovaova isa-maraina iresahanao amin'ilay mpanavitra anao. Faharoa, mangatà hery amin'Andriamanitra hifoazana aloha amin'ilay ora izay efa nifanarahanareo sy Jesosy. Mangatà hery avy aminy mba hahafahanao mifo rehefa tonga ny maraina. Ary fahatelo, manaova plano mivavaka sy fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny mivavaka dia ity misy torohevitra izay afaka anampy anao. Aoka hianatra n'ilay hoe mivavaka araka ny tenin'Andriamanitra. Atombohy amin'ny fisaorana ny vavaka izay ataonao. Vakio ny tenin'Andriamanitra, ohatra ny Salamy 4:3. Rehefa avy mamaky an'izany ianao dia resao Andriamanitra hoe: Andriamanitra, ray nilaza ianao fa tokony hideranao mandrakariva. Dia hideranao ary dia tanisao avokoa ireo zavatsoa rehetra nataon'i Jehovah taminao, ny andro maly na izay fitahiana ampidirana fanahy masina ao an-tsainao. Rehefa vita izay dia miditra indray ianao amin'ny fibebahana. Vakio ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fifonana sy ny fibebahana. Ohatra Jaona 1:1-9. Rehefa avy eo dia lazao Andriamanitra hoe: ray nilaza ianao fa raha miaiky ny fahotanay izahay dia amela ny helokay ianao. Inty ary omeo fibebahana ampio mba hatsiaro ny fahotako sy tena hiaiky an'izany ary hiala amin'izany. Dia tanisao avokoa ireo fahotana izay apetraky ny fanahy masina
ao an-tsainao. Ao arin'izay dia manaova fangatana vavaka fangatana ny amin'ireo zavatra rehetra izay irinao. Tsara ny manamarika fa tokony ny fangatana ny zavatra ara-panahy no loha laharana rehefa mangataka isika. Mialohan'izay nefa dia vakio ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:7-7 ohatra. Dia lazao Andriamanitra hoe raha eo ianao ny laza fa na izay olombelona aza mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanakay, maika fa ianao ray izay tena tianay mihoatra lavitra noho ny fitiavan'ny ray ara-nofo niteraka anay, dia lazao aminy avokoa ny etaetanao rehetra. Ary farany dia farano amin'ny fisaorana izany vavaka izany. Fisaorana satria mino ianao fa efa namaly sy ny haino ny vavaka ao Andriamanitra. Dia vakio indray andiny anankiray izay manome toko fa mamaly tokoa Andriamanitra. Ohatra Jaona 1:5-7 dia lazao Andriamanitra hoe ianao laza fa nome anay izay ilainay. Dia misaotra raha eo fa mino fa namaly ny vavako ianao. Mahakasika ny fandinihana momban'Andriamanitra indray dia manosika-hevitra anao izahay andinika ny fiainan'i Jesosy ao amin'ny filazantsara Matio, Marka, Lioka, Jaona. Azonao atao ihany koa ny mamaky ilay boky hoe ilay fitiavana mandresy. Torohevitra ihany ireo fa Andriamanitra hitarika anao. Manasanao Andriamanitra mba hanao fanandramana miaraka aminy. Iriny fatratra ny resaka aminao, miandry anao izy. Manasanao hivavaka ao am-ponao eto ampamaranana an'izao fanazavana izao. Hivavaka isika. Raha eo misaotra satria te hiresaka aminay ianao, te hifandray aminay ianao. Raha eo omeo hery izahay mba hanokana fotoana, hanokana toerana hiresahana aminao isan'andro tahaka nataon'ilay Jesosy izay maty ho anay. Raha eo ianao ny laza fa raha mangataka zavatra araka ny sitraponao izahay dia miaino ianao. Sitraponao raha eo ny anokanana fotoana iarahana aminao, ka dia mino izahay fa maly izany vavaka izany ianao araka ny habeny indrafonao. Misaotra tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino izahay fa mitondra fitahiana ho anao ny fanazavana androany. Manome fotoananao indray izahay raha pitso hitahy anao anie ny tompo.